dia faly manolotra miarahaba atsika mianakavy izay mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada ny tenako. Androany moa zany dia iresakitsika zany ny produit izay mahagaga tokoa ny fomba fiasany dia ny bicarbonate de soude izany na amintsika malagasy hoe bicarbonetra. Ka ny tena tombontsoa azo amin'izy io zany dia fitaovana tena naturel zany le izy tsy misy mihitsy zany ataontsika hoe zavatra mety manelingelina ny fahasalamana, tsy misy koa zany ny zavatra allergia izay mety ho hita amin'ny produit hafa zany. Ny tombontsoa azo aminy koa zany dia mora dia mora zany ny vidiny any amin'ny magasin, kanefany dia mahavita zavatra be dia be mihitsy zany ka tsara ananana zany ny bicarbonate de soude zany ao an-trano. Tsara ananana satria maro dia maro mihitsy zany ny zavatra azo ampiasana azy, ary indrindrandrindra koa zany izy ity moa zany dia misy ny ataontsika zany amin'ny terme scientifique hoe propriété alcalin, zany hoe rehefa misy zany ny ataontsika hoe asidra be loatra zany amin'ny toerana anankiray dia afaka zany ampifangaroana tsara amin'ny ataontsika hoe zavatra misy asidra zany mba ampitovy tantana zany na ataontsika hoe neutraliser zany ny toerana anankiray. Ohatra mantsy zany resitsika amin'izany ohatra no an'ny olona izay ao amin'ny vavony ohatra be dia be loatra ny acidité zany ny asidra ao amin'ny vavony olona izay matetika marary vavony, dia ny bicarbonate zany no mineutraliser, zany hoe mahatonga ny acidité io zany hiena zany ny pH ao amin'ny vavony, ka mahatonga zany ny olona iray zany ataontsika nga hoe misy soulagement kokoa zany eo amin'ny vavony. Misy koa zany ny fampiasana azy zany amin'ny aretina rehetrarehetra izay mety misy ao anatin'ny ativava, ohatra ny afta na ny gingivite zany, zany hoe ny ferifery mety misy ao anatin'ny ativava zany, dia afaka manao bain de bouche amin'ny alalan'ny bicarbonate de soude zany ianao raha ohatra ka mandray rano ohatra atsasaky ny vera, dia asina ray sotrokely dité zany ray sotrokely lehibe fa tsy sotrokely dité, dia atao ao anatin'ny rano atsasaky ny vera zany, dia ampifangaroana, de iny zany no onikomoana zany matetitetika zany ao anatin'ny indray andro zany efa misy ny ferifery amin'ny vava na ohatr'izany zany. Manampy betsaka koa zany ny bicarbonate de soude amin'ny carie dentaire, zany hoe ny olo manara ao amin'ny nify zany, dia azo atao ihany koa ny manao koa ny gargarisme na ny mihomokomoka zany isanandro zany amin'ny bicarbonate de soude. Misy koa zany ny hoe fanotsina nify, raha ohatra zany hoe miborosy nify zany ianao dia afaka asina goutte kely zany avy amin'ny bicarbonate de soude zany ny efa asinao dentifrice zany dia asinao bicarbonate de soude zany eo amin'ny dentifrice, dia miborosy nify ianao zany
io zany a dia atao amin'ny intelo isan-kerinandro eo zany a ny fanaovanao azy a, ary manala an'ireny atao hoe tartre amin'ny nify reny zany, reny lotoloto mipetapetaka avy amin'ny fihinanana sakafo amin'ny nify zany a, dia mamotsy manampy bebe kokoa zany a amin'ny famotsinany nify. Eo ihany koa zany a ny fofona izay avoakan'ny vava koa zany a, dia manampy betsaka koa zany a ny fampiasana ny bicarbonate de soude, asina bicarbonate de soude ray sotro kely ohatran'ny voalazako teo a, miaraka amin'ny ray vera rano ray vera zany a, dia iny koa zany a no sotrona matetika, ary io mikomohana koa zany a mandritry ny ray andro zany a, mba hanala an'ireny ataontsika hoe mauvaise haleine na ny fofona avy amin'ny vava zany, satria be dia be moa zany a no mety mahatonga koa zany a ny fofona avy amin'ny vava. Tsy voatery akory le olona hoe tsy miborosy nify a, fa mety misy koa ny olana ao amin'ny ataontsika zany hoe atao amin'ny vavony a, izay a mety miteraka zany a ny mauvaise haleine amin'ny olona iray. Misy koa zany a ny brûlure d'estomac na ny vavony manaitaina, dia araky ny efa voalazako teo zany a, dia afaka misotro ny bicarbonate de soude koa zany a, anatin'ny ray andro zany a, sotrona matetitetika zany a, mba angalana an'ilay asidra be loatra zany a ao anatin'ny vavony a, ka mahatonga ny vavony anaitaina. Misy koa zany a, ohatra hoe misy sakafo tsy zaka zany indraindray mahatonga ny tsy fahalevonan-kanina, dia afaka asina bicarbonate de soude koa zany a ao anatin'ny sakafo izay hitanao fa tsy dia zakanao loatra zany rehefa mihinana azy a, dia io hitanao fa anatsara ny fahadevonan-kanina zany. Eo ihany koa zany a ny fampiasana ihany koa ny bicarbonate de soude zany a amin'ny fanasana tongotra zany, ho an'ny olona izay tsembo-tongotra matetika, indrindrandrindra moa zany a ny diabetika koa, izay mety misy ny mycose na ny champignon zany a, izay mipetraka amin'ny tongotry ny olona diabetika, dia tsaratsara kokoa zany a ny mandona ny tongotra zany a isakariva ao anatin'ny basina kely zany a, koveta kely a, izay raha ohatra ka hoe ataontsika hoe rano 1 litre zany a no atao anatin'ny koveta kely a, dia asina bicarbonate de soude zany a inefatra ny sotro kely lehibe zany, atao anatin'ny rano 1 litre, rano matimaty, dia ampifangarona tsara, dia asitrika ao zany ny tongotra, ataontsika zany hoe mandritry ny 15 minutes eo zany a, isan'andro, dia ho hitanao fa manala koa zany a ny lotoloto rehetra amin'ny tongotra sy ny fofotongotra koa zany a, ho an'ny olona izay tsembo-tongotra be loatra zany. Manala koa zany a an'ireny idiidy amin'ny hoditra reny koa zany a, toy ny eczema, ny urticaire, dia afaka koa zany a atao ao anatin'ny baignoire koa na ny rano androna zany, eo amin'ny 4 hatramin'ny 5 sotro lehibe zany a no asina ny bicarbonate a, dia atao ao anatin'ny rano izay androna, dia manafaka an'ireny magidihidy amin'ny hoditra ireny. Misy koa zany a ny fampiasana azy koa zany a amin'ny aretin'ny tenda zany, dia afaka koa zany a miomokomoka koa zany a amin'ny rano misy bicarbonate koa zany a, mandritry ny andro anankiray zany a, averiberina matetika, ka raha ny resaka fitsaboana ohatran'izay a,
amin'ny arety tena zany raha ohatra ka efa naverimverinao nandritry ny 3 andro zany ny gargarisme na ny fiomokimoany kanefa hitanao fa tsy nisy vokany zany dia amin'izay zany ianao dia afaka manatona dokotera hijerefany akaikikaiky kokoa zany hoe inona marina ny zavatra misy zany ao amin'ny tendanao. Misy koa zany ny déodorant, azo anaovana déodorant koa zany ny bicarbonate de soude zany hoe rehefa avy mandro zany ianao dia asina bicarbonate zany amin'ny tanana dia atao amin'ny safona amin'ny helika zany, safona amin'ny helika rehefa avy mandro dia afaka koa zany safona koa amin'ny tongotra koa mba analan'ireny fofona reny ary afaka koa hoe sitrika anaty kiraro koa zany ny bicarbonate de soude izay manala fofona koa zany ho an'ny olona izay tsemboka tongotra zany. Ka hitanareo amin'izany fa maro dia maro tokoa zany ny azo ampiasana ny bicarbonate de soude ka tsy tokony mihitsy zany misaraka ny tokantrano zany ity karazana produit ity. Azo koa zany ny bicarbonate de soude andiovana ohatra hoe ny frigidaire, andiovana ny douche, ny carreau sy ny trano zany afaka asina koa zany amin'ny tapis zany manala ny fofon'ny tapis ny bicarbonate de soude dia pasena amin'ny aspirateur rehefa avy eo. Ka ity zany misy recette kely zany afaka omeko zany amin'ilay hoe fampiasana ny fandiovana ny baignoire sy ny kojakoja ao an-trano, ny carreau sy ny réfrigérateur zany. Nasina daholo moa zany no ilaitsika zany amin'ny fampiasana hoe fandiovana ny ao an-trano zany. Ny ilaitsika zany dia 500 millilitre rano, 500 millilitre zany dia bicarbonate ray ny sotro lehibe, bicarbonate zany ray ny sotro lehibe dia asitsika koa zany vinaigre intsivy zany ny sotro kely lehibe, ray, roa, telo, efatra, dimy, enina, fito, valo, sivy. Vinaigre zany dia vinaigre blanc zany dia fangarona. Hitanareo fa misy karazana ataontsika hoe réaction chimique kely kanefa tsy misy mihitsy zany ny ataontsika hoe danger na ny zavatra atahorana amin'ny fifampifangaronan'ireo produit ireo, fa tena produit tsy misy atahorana mihitsy zany amin'ny fahasalamantsika olombelona zany. Dia rehefa vita zany ny fampifangaronan'ireo dia raha ohatra tianao zany manimanitra kely zany ny fangaron'ny produit izay ataonao zany dia afaka asina huile essentielle na géranium kely zany mba anamanimanitra ny produit. Dia afaka asitsika géranium zany goutte anaky 5 zany ao anatin'ny zavatra nomanina zany, produit nomanina. Dia rehefa
mifangaro tsara zany a reo rehetrarehetra reo a dia asitritsika zany a ao anatin'ny fitaovana ohatran'izao zany a mba hahafahana mampiasa azy zany a amin'ny fanasana ny ao an-dakozia ny ao amin'ny dosy ary dia tena nahitana resultat mahafa-po tokotrany a fa dia tena madio ary dia mamirapiratra tokoa ny fitaovana rehetra ao an-dakozia na ny lafaoro zany a na ny frigidaire na ny carreau ny fitaratra dia nahitana fa tena mahomby tokoa zany a ny fangaroana an'ireo produit ireo. Ka araky ny tenin-drazantsika zany hoe sery vitan'Anamalaho ve andeha hamonona vatotra koa, ka manampy dia manampy mihitsy zany a amin'ny ao an-tokantrano a satria tsy lafo ny vidin'ny bicarbonate de soude fa ny olona rehetrarehetra dia afaka mividy an'izany produit zany daholo. Dia atoroko eto zany a ohatra ny fomba famafana fitaratra ohatra amin'ny alalan'ny bicarbonate de soude, ny produit zay vita teo zany dia hitanareo tsara fa afaka anasana fitaratra. Hitanareo amin'izao fa mamirapiratra dia mamirapiratra tokoa zany a ny fitaratra izay diovina tamin'ny produit izay namboarina teo zany. Hitanareo tsara mihitsy ny adioan'ny fitaratra rehefa avy nampiasana ny bicarbonate de soude zany. Ka aprisiana dia aprisiana mihitsy zany a ny fampiasana ny zavatra tsotsotra ohatran'izay a, tsy dia mandany firy zany a ao an-tokantrano a, kanefa ny asany a dia tena hita tsara mihitsy fa tena manadio madio ary mitondra fahasalamana amin'ny zavatra maro dia maro ao amin'ny taovantsika olombelona zany a ny bicarbonate de soude. Dia koa zany a misy recette anankiray koa zany a ho an'ny déodorant. Tsara ho marihana fa ireny déodorant any amin'ny magasin izay bila ahositra reny zany a dia somary tsy dia tsara loatra zany a amin'ny fahasalamana indrindrandrindra zany a ho an'ny vehivavy fa satria misy ny fikarohana zany zay milaza fa mety manome cancer du sein ny fampiasana be loatra an'ireny déodorant abily ireny, satria ny antony dia manetsina zany ny atsemboana tsy hivoaka ireny déodorant ireny. Kanefa rehefa tsy mivoaka zany ny atsemboana ato amin'ny helika dia miandrona izy zany ao amin'ny nono, ka izay dia mety mahatonga koa zany ny cancer du sein zany eo amin'ny vehivavy. Ka tsaratsara kokoa zany ny mamboatra ny déodorantanao ihany zany ianao ao an-trano. Ka aty zany misy recette izay atoroko anareo izay faran'izay tsotra indrindra, dia rano 100 millilitre zany no ampiasaina ary miaraka amin'ny sotrokely dité bicarbonate iray sotrokely dité zany.
atsofoka atao anatin'ny rano dia huile essentielle zany 5 goutte anankidimy zany huile essentielle ny ilang-ilang ty zany huile essentielle ny ilang-ilang fantatritsika moa ny ilang-ilang fa avy amin'ny huile essentielle ilang-ilang daholo ny bazin'ny parfum rehetra ny ranomanitra izay ampiasaina eran'izao tontolo izao na marika ino dia asitsika ilang-ilang zany indimy goutte